Ny androany maraina moa dia nanambara ireo influenceur maromaro ny hoe tsy hoe niavoloha izy ireo ary tsy nampaniraka solon-tena. Hoy indrindra fitiavana Mikael ny androany nilaza ny hoe ambojatovo ilay kianjan'ny demokrasia fa tsy avoloha. Imbalay kosa dia nilaza fa tsy mavita mankeny avoloha izahay no tsy nampaniraka ny solon-tena. I Bob Tobias ihany koa nanambara ny hoe ambojatovo irery ihany ny kianja natokana ho an'ny demokrasia. Fa Arona Amparla kosa dia nazava ny valankafatra izay nomeny vao omaly ianareo no mbola nandratra mpianatra dokotera dia hoe andao fampiresaka ny avoloha ve non hoe ity influenceur ity raha mbola tsy afaka maneho ny heviny ankalalahana tsisy bomba tsisy mitifitra ny vahoaka dia aza miresaka aminay. Fa ny any de Gosores kosa ny androany maraina dia efa nivoaka nanoho ny tolona ireo mpianatra ny université any Antoerana. Niezaka nanaparitaka ireto mpianatra ireto moa ny mpitandro ny filaminana kinanjo anefa dia tsy mandositra izy ireo ary miroso hatrany. Mitohy ny tolona hoy ireo mpitokona ary tsy mijanona raha tsy tratra ny tanjona dia ny Rajoely miala. Ny omaly moa dia fanendrena ireo ministra telo mpikambana gouvernemanta vaovao ary miandrandra vokatra maika ny vahoaka hoy ny filoha. Nandritra ny fanendrena ireo ministra telo mpikambana gouvernemanta vaovao dia nilaza ny filoha Andry Rajoelina fa miandrandra vokatra aingana amin'ny izy ireo ny vahoaka malagasy. Laharam-pahamehana nohon izany ny ahafahana manamafy ny filaminam-bahoaka indrindra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana ary ny fametrahana ny tany tandalana hoy ny filohan'ny republika. Nandritra izany fanendrena ireo ministra telo izay mikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izany. Fa ny fanambarana avy amin'ny syndicat rehetra ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana kosa dia miroso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny maidy mikatona ny birao rehetra manerana ny nosy mandritra ny fotoana tsy voafakitra. Tohanany izy ireo ny tolona izay ataony ZNZ sy ireo mpiara dia aminy. Tohanany izy ireo ihany koa ny fanampahan-kevitra izay noraisina teo anivon'ny SSM. Milohany izy ireo ny fampiasan-kery sy ny fitaovam-piadina amin'ireo mpitolona teaneo hevitra ampilaminana. Milohany izy ireo ihany koa ny tsindry atao amin'ny mpiasa rehetra izay mitaky ny zony. Takihan'ny syndicat araka izany ny fampitsaharana ny fampiasan-kery sy ny fitaovam-piadina amin'ireo tanora sy ny vahoaka izay teaneo hevitra. Fanasoniavana ny didim-panjakana mahakasika ny statut général des agents publics ary ny fanonerana ireo karama izay tsy niakatra nandritra ny taona maro. Takihan izy ireo ihany koa ny fanajana ny sehatrasa misy azy ireo ka tsy tokony ho tsabahan'ny mpanao politika sy ireo izay tsy manana trakefa amin'izany. Anisan'ny fitakina izay takin izy ireo ihany koa ny fampitombona ny isan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Reny sy reny moa ny fanambarana izay avy amin'ny syndicat rehetra ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ary nilaza moa izy ireo fa miroso amin'ny fitokonana fahobe ny mpiasan'ny maidy ka mikatona ny birao rehetra manerana ny nosy mandritra ny fotoana izay tsy voafaritra. Mbola resaka fihetsikehtsehana sy fitokonana hatrany moa dia any Fianaratsoa efa raikitra ny fitokonan'ny mpianatra ny ENS. Araka izay efa voalaza teo moa dia raikitra ihany koa ny fitokonan'ny mpianatra ny ENS amin'izao fotoana izao izay ao Fianaratsoa. Izy ireo moa dia mitaky ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana ireto mpianatra ireto ary mbola mipetraka ihany koa ny fitakiana fototra izay tsy inona izany fa ny fanovana rafitra. Ny teny amin'ny lapany mahazo arivo kosa ny 7 Oktobra 2024 dia ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre teo aloha sy ny Prime Ministre vaovao. Tontosa tao amin'ny lapany mahazo arivo ny lanonana ara-panjakana izay nanaovana ny famindram-pahefana teo amin'ny Prime Ministre teo aloha Andriamatoa Saint Christian sy ny Prime Ministre vaovao Andriamatoa General Zafisambry Fin Fortunat. Raha tsy ahivina moa dia ny andro ny alatsinainy 9 Oktobra 2024 no nitendreny filohan'ny republika Andriamatoa Andry Rajoelina ny tenany handray ny asa maha Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta azy. Rehefa nahita ny fionan'ny Mamy Ravatomanga tamin'ny mpanao gazety iny moa Andriamatoa sy teny dia nilaza izy ny hoe tena mahay mandainga ny PDG hoy izy. Mahay mandainga i Mamy Ravatomanga raha handainga dia atao amin'ny endrika lavorary amin'ny teny malefaka sy amin'ny endrika milamina nefa ny marina tsy ho voasary ny endrika. Fantatry ny rehetra fa ao ambadiky ny tambanjotra ny kolikoly sy ny fifehezana ara-toe-karena no misy azy efa lasa andro faharoa amin'ny fahefana izy. Manapaka amin'ny zavatra maro
ary tsy sahany filoha Andrajoela Akory. Raha ndra marina dia ny PDG ny tena manapaka ny raha lehibe eto amin'ny firenena, ny hafa dia ampandeha manodidina fotsiny hoy ny fanehoan-kevitry sy teny raha mikasika an'ity Mamy Ravatomanga ity. Nanambarany mikasika an'ity PDG ity ihany koa ny solombavam-bahoaka sy teniny hoe miparitaka amin'ny sehatra rehetra ny tambazotra n'ity lehilahy ity, toy ny ao amin'ny jirama, ao amin'ny ministera ny harenan-kibon-tany, ao amin'ny ministera ny vakotra sy ny fitaterana izy no mifehy ny lalam-bakotra sy ny tambanjotra izay manondrana vokatra mankany ivelany sy eto a Madagasikara. Ao amin'ny ministera ny vola ihany koa dia misy ny fizarana komision sy teti-bola manodidina any amin'ny tambanjotran'olona ankaiky azy. Nambarany solombavam-bahoaka sy teny ihany koa fa ao amin'ny fitsarana sy ny fitantanana maro no mahalala ny marina nefa matahotra ny hiteny satria fantany tsara fa tsy olona tsotra no atrehiny. Tsy mijanona eo fa izy ihany koa no mamotika ny orinasa malagasy maro tamin'ny tsindry sy ny fangalarana tsena. Izy no mifehy ny tsenany menaka sy ny lafarinina ary lavanila. Amin'ny sehatra lavanila dia namadika tanteraka ny fiainany ireo mpamboly sy ny mpandrara malagasy izy. Tamin'ny fanodinana ny fanaraha-maso ny tsena dia lasa mitovy vidy amin'ny anana ny lavanila malagasy ankehitriny. Potika ireo fianakaviana niankina tamin'izany, very fanantenana sy fidiram-bola raha ireo mpanapaka no manamafy ny harenany amin'ny fanondranana voafesy fivarotana antsokosoko. Ary ny vokatra an-dranomasina, raha misy orinasa manandrana miatrika azy amin'ny faninanana madio dia tampenany amin'ny fomba rehetra, amin'ny alalan'ny fadin-tseranana, amin'ny alalan'ny hetra, ary amin'ny alalan'ny tsindry ara-politika na amin'ny alalan'ny fividianana olona. Tsy fandraharahana izany fa famotehana ny toe-karena nasionaly hoy ity solombavam-bahoaka ity raha nilaza ny mikasika ny PDG Ravatomanga. Tsy mpandraharaha izy fa mpanapaka miafina. Ary tsy sahany Rajoelina izany izy satria ny fahefany dia efa mahantona amin'ny tanany ity PDG ity ihany, fa tsy voasary ny tafitra mandrakizay ny marina hoy ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Na manakana ny fampitam-baovao aza ny fahefana ho tonga ny andro tsy ho ela ny voahan'ny pirofo rehetra. 7 andro akory no ilaina fa rehefa miteny ny vahoaka, rehefa mifoho ny feon'ny rariny dia tsy misy intsony afaka manakana ny fahamarinana tsy hipoka. Noho ny farany moa dia nanambara ity solombavam-bahoaka ity ny hoe tonga ny fotoana hanesorana ny sarin-tava hivoaka ny marina ary ho fantatra amin'ny anarana sy amin'ny tarehy ireo izay nandoto namotika ary nanandevo ny toe-karena ny Madagasikara. Na dia moa aza iny fanehoan-kevitra izay nambarany solombavam-bahoaka iny dia mazava ny hafatra izay nambarany PDG Mamy Ravatomanga rehefa nanatrika ny mpanao gazety izy dia aradrariny sy aradalana daholo ny zavatra izay ataony. Ary raha misy te hanao fanadihadina mikasika any PDG Mamy Ravatomanga dia malalaka ny tranony ary mandray vahiny ihany koa ny tenany. Ny olona sasany ao anatin'ny tambanjotra raha teo dia milazany hoe tsy hitako akory ny haditsony ity olona ity ary tsy manantsiny izy eo anatrehan-tany sy ny fanjakana. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.